fantrana sy krizy ataovy ampy izay niainana efa taon'izay hoy ny senatera teo aloha Jafetra Randriamanantsoa. Fifidianana ben'ny tanàna tsy atao fa alavana ny fimpitoam-piasana. Fitotonga ny ariary omelanja ny famokarana sy fanondranana hoy ny profesora Ralson Roger. Ampifaliana indray tony kilasy tongivavy ny tiany sampana fampalalam-baovao ny tokantrano mitsy alina ity manatitra ny arabany manasanao niaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny politika antsoavy no nataon'ny RMDM sy ny antokotim dia amin'ny fanaraha-maso ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao. Nanamafy kosa ny solombavambahoaka feno rahalambomanana fa ny olom-pirenena rehetra no miara-miasa mba hisiny ny fifidianana madio ka nanaovan'ny fanentanana manokana. Nanao ny fanadihadiana Germaine Menjanary sy Mano Randriamalala. Kiondalana lehibe ahafanivoaka malagasy mandinika tsara ity taona 2024 ity. Fotoana andinihana sy eritreretana ny hoavy mba tsy hiainana krizy mandritra ny 5 taona manaraka indray. Efa indro nitondra firenena izay ratsoelina saingy any ankady hatrany no efaran'ny fiainam-bahoaka mila mitsoro sisa miaro ny safidiny rehetra ary mitaky ny fametrahana fifidianana madio mba hiarena ny fiainam-bahoaka ka ilana amin'izao fahantrana lalina izao hoy ny olona teo aloha. Ry vahoaka malagasy isika rehetra malagasy voindre mandeha ianao tamin'ireny 2009 ny crise sy ny karazany nandehanantsika reny tahoana nanantena hoe mitadiny tsaratsara tsika dia hoe aloha mba ohatra zao indray nitondrana azy tsy mifametsikytsika tsy mifametsiny fa voanao aloha iny vovonolona zao tsika amin'izao fitantanana ny firenena tonga natanteraka zao tena potika mihitsy ny firenena rehetra amin'ny fomba fitantanana firenena lafiny ara-toekarena lafiny ny ara-sosialy ile fiainantsika ny firenena mihitsy ny fitantanana moa potika zay ianao le vofanondrony miatrika 2023 tsika tapitra io ny fepitaona tia ny dernière ligne droite araka ny teneniko teo tonga amina dernière ligne droite ianao zany tokony mieritreritra amin'izay satria hisafidy ianao miverina any amin'ny vahoaka zany zao ny safidy raha hisafidy ianao zany dia tokony mieritreritra amin'izay hoe efa vondray mandeha vofanondrony mbolo vofanotelo mivenao. Tsy ny antokotim manampikambana eo anivon'ny RMDM ihany ny antefan'ny afatra nataon'ny Filomarika Ravalomanana amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana fa nivoaka malagasy iray manontolo amin'ny fanaraha-maso izany lisym-pifidianana izany. Andraikitry ny olom-pirenena rehetra izany ny solombavamboaka feno rahalambomanana. Taona tokony iverenantsika hitsarana izay mitondra hitsarana ho iaho satria iverinany amin'ny vahoaka ny fahefana hoe ny tia mivena ndritra izay fotoana tantanana izay mitondra amin'izao fotoana izao. Fotoana koa nefany tsy atoritoriana fa anairana ny ireo olona ampitoana rehetra mba hijery ny lisym-pifidianana anara-maso ny lisym-pifidianana satria ny vahoaka ihany manana fahefana anaisotra ny mpitondra eo amin'ny fitantanana rehefa tapitra ny mandahana ka dia mazava ny teny filoha Marika Ravalomanana hoe aoka anara-maso ny lisym-pifidianana itsika isam-batan'olona mihitsy no entanina amin'izay fanarahana lisym-pifidianana izay ary indrindrindrindra mba aoka ho mailo satria betsaka ny tsy fanarahana-dalàna betsaka ny osika efa hitantsika nandritra ny fifidianana rehetra lasa teo aloha ka amin'ity fotoana ity dia aoka ny zoanao tsy hoe amin'ilena olo-kafa aoka ny zoanao tsy avilivilin'ny olo-kafa izay ny antony apresiana ny vahoaka tsirairay dia zao hoe aoka mba andeha hijery ny lisym-pifidianana anara-maso ny lisym-pifidianana. No mafisin'izy ireo hatrany fa ny lalam-panorenana no mamatra ny fepito-piasan'ny filoham-pirenena fito volana eo sisa dia farana ny fitondrany ratsoelina miverina vahoaka ny fahefana ankehitriny ary tokony sarotiny amin'ny fahefana omena lalam-panorenana azy ny vahoaka malagasy dia ny safidy amin'ny alalany latsabato meloa mandritra ary aoriana ny fifidianana. Mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa ahemitra amin'ny taona 2024 ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna eto Madagasikara. Ho an'ny mpanolotsain'ny tanàna nanaovan'ny Asin'Andriamalala sy Tokira Marolà fanadihadiana dia mazava fa ny lalàna dia natao araina fa tsy tsakitsahana araka izay itiavany mpitondra sy hoarantsika izay fanadihadiana izay. Tapitra fitoam-piasana amin'ity taona ity ankoho tahaka ny filohan'ny Repoblika ny an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna manerana any Madagasikara.
mandeha nefa ny feo ankehitriny fa hitarina ny fotoam-piasany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsy ny tanàna ka ahemitra ny fifidianana tsy fanajanana lalàna nefa izany hoy ny mpanolotsaina tanàna raha matoky Lemons rariny irina. Raha za manokana zao mampanolotsaina ny tanàna dia rehefa zay ny voafaritry ny lalàna dia za dia manaja an'izay ninona vita ninona tsy vita zay ny voasoratra ao anatin'ny lalàna dia mila manaja an'izay ny olom-pirenena rehetrarehetra mila manaja an'izay ny olom-boafidy rehetrarehetra ka amin'izao fotoana izao mandeha be tokoa ny resabeny amin'ny hoe mitady tsy hanao fifidianana amin'ity tsy hanao fifidianana filoham-pirenena tsy hanao fifidianana ben'ny tanàna tsy hanao fifidianana mpanolotsaina nefa ny lalàna dia milaza hoe ho an'ny filoham-pirenena 5 taona ny feim-potoana hitondrana tapitra ny 5 taona miroso amin'ny fifidianana manaraka ohatr'izay koa ny fifidianana aty amin'ny vondrom-bahoaka paritra ka ny za manokana zany dia miteny hoe tsika tany demokratika ary tany manaja ny lalàna dia za manokana dia teny an'izay ary manamafy an'izay hoe tsy maintsy ajaina ny lalàna ka rehefa tapitra ny feim-potoana iasana na ny iasana ena ny iasany ben'ny tanàna dia tapitra dia tikiny miroso amin'ny fifidianana vaovao zany ny fanjakana. Efa leo n'izao fitondrana izao avokoa ny vahoaka malagasy rehetra leo ny fitantanana tsy mahomby na ao amin'ny fanjakana Fohibe izany na ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ka efa miandrandra fatratra ny fifidianana. Anjaran'ny fanjakana no mitady vola anatanterahana ny fifidianana ho hatrany ny fanazavana. Ho an'ny olona izay mieritreritra hiatrika fifidianana ohatranay, ho an'ny olom-pirenena izay efa manomboka leo an'izao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao leo an'izao fiakaran'ny vidim-piainana sy ny sisa ary ho an'ny tanàna Antananarivo manokana leo amin'izao fitantanana gaboraraka anjakan'ny kolikoly sy ny sisa izao dia normal be mitaky fisina fifidianana mba hiovan'ny mpitantana an'izany tanàna izany. Ka tsy ekena mihitsy zany ny hoe atao excuse ny resaka vola sy ny sisa ny fanjakana dia ohatry ny fanjakana rehetrarehetra izay nisy teo ihany moa zany rehefa tsy ampy ny teti-bola satria tsy voazoantsika mainao zany hoe tsy ampy ny teti-bola ny teo aloha tsy maintsy mifampiresaka amin'ny fianakaviam-be-raisam-pirenena ireo mpamatsy vola ireo PDF miezaka mandresy lahatra ny amin'ny hoe ny fifidianana kosa tsy azo hidivirana ary tokony priorité dikan'izay zany anjaran'ny fanjakana no mijery an'izay lafin'izay. Ratsaivona dia commune maro manerana any Madagasikara no tsy manana ben'ny tanàna satria resy ny antoko timo sy ny antoko tsy miakina ny kandidany IRD. Ohatra amin'izany ny Moramanga nandresy tamin'ny isam-bato lavitra ny kandidan'ny antoko timo ary resy lavitra dia lavitra ny IRD saingy ny nina noresena tamin'ny fomba rehetra. Navelim-panantenana ny maro ny kabary izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fanokafana ny tao-pikatroana ara-politika ny RMDM tetsy Faravohitra omaly. Nilaza ireo izay tonga niatrika izany teny an-toerana indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra ahafahatsarona tanteraka ny fomba nitondran'ny firenena ary voarainy toromarika hanomeny tsy filohany RMDM ity Germaine Mejanary Ravirazafimaina sy Mano Randriamalahy. Mbola afarasan'ny fitondrana ny fitondrana ny alohan'ny taona 2024 io nambaran'ity raim-pianakaviana izay tonga niatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-pikatroana ara-politika ny RMDM tetsy Faravohitra omaly. Avy any Tomasina no tonga aty mba hiaino toromarika sy ny efatra manoloana ny fiatrehany firenetsika ny fifidianana izao. Hafa ihany ny fitondrasan'ny dada hafa ny fitondrana tamin'ny teraka alaty. Ohatra izay amin'ny faritra zao ohatra zato avy Tomasina tena mahita ny fahasamihafany betsaka be mihitsy eo amin'ny vidim-piainana, ny fahasahiranana, ny délestage, ny lalana ratsy, ny zava-dehibe dia le fatokisan-tegna hoe hiverina i dada, hiverina izy. Igny ny tegna zava-dehibe amina. Ary za matoky tena tokisako hoe ho tafaverina amin'ity 2023 ty dada io ampitondrana. Olana maro no atrehany vahoaka amin'ny faritra Nalanjorofo ary azo antoka fa olona manana traikefa sy efa nahitambokatra no afaka navitra izao olana sedraina izao ho hiatran'ny fanazavana. Zay amin'ny faritra efa dodo andriny 2023 ty. Efa ela ny andrasana, efa miandrandra zegny olo agnatin'ny faritra Nalanjorofo ary tsy afa na ny faritra Sava na ny Majenga amin'le produit misy an-tanàna isany andrandrainay mety ava olona ny problème fa zao zany mitotombo ny vidiny raha jiaby reo sa magnanzo tiany fany na ledisia zareo sy nanjary raha ke mbola vidiny tagny tamin'ny 2000 mbola zay ny kilona nresagna anazy tatika zegny fo mirefarefa amin'ny tany tsy ampy le fanakalozan-kevitra antagnan'olo tokona le fandrarahana de président Ravalomanana amin'le hay zatra sy le traika fananany etretigny favazy. Etsankilany dia nanamafy ireto mponina any amin'ny faritra ireto fa voarainy toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana momba ny fanaraha-maso ny fanavoazana ny lisitry ny fidy ankehitriny. Raha ho an-distrika ny Sonerany Ivongo dia mbola apa-efatry ny mponina no tafiditra ao anatin'ny lisitra. Ary mbola fontro n'olo tsy nahazo karapanondro, tsy nahazo le lisitra. Filohananao anazy misy no vitsy
na tsy marika le azy ka agnatin'ny alanjirofo za mino zany fo mety mbola tsy ampy ampaefaka ny olo tokony alaigny mbola tsy ampy 20% ny olo vita am'izao anangana firenena vanina izay no tarigetra imasona manomboka izao mafy no ny aina natao anatin'ny 4 taona zay tsy nahitana masoandro mihiratra ny sehatra maro ampimamba ny fandrarana akanefa izany no tena fotom-pivelomany tantsaha amin'ny faritra analanjirofo sy ny atsinananiny hoe hatrany ny fanazavana Vaovao manodidina ny fividianana izay ihany sarotra ny atrarana ny zato isanjato amin'isany mpifidy tafiditra ao anaty lisy-pividianana ho nisy vokotany iray tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay avitra Solondrabesy Mathieu Princy olana sedraina hatramin'ny andro hoany tsy fafana ireo olom-pirenena manantona ny bureau-ny vokotany noho ny asa amandrara. Herinandro efatra tsy hataperan'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mifidy isika. Vao mandinina ny 7 tapitrisa ny vita raha 13 tapitrisa no isan'ny olona hotratrarina ao anatin'izany. No hitarina hatramin'ny ity faran'ny volana janoary ity ny fanisana raha toy ny faran'ny volana desambra teo ny voatondry tany am-piandohana. Nijanona ny faran'ny volana desambra teo koa ny asan'ny mpanisa mpifidy ka ny CNRE sisa no mifandrimbona amin'ny fokotany amin'ny fanisana. Nisy ny lamina napetraka ho anetsy amin'ny fokotany ambodin'ny sotro cité na hafanana indrindra ny fomba fiasa. Les agents recenseurs nampiasainy CENI dia tratrany teo amin'ny 60% eo ny vitany zareo nandritra ny zay telo volana zay. Ny antony dia be dia be ireo olona tsy tratra hatrano amin'ilay asa na izany na tsy izany nefa efa nanao ezaka ihany zay satria nanao affichage zay sy nanao mégaphone mampandray ny olona hoe misy ny fanoratana anarana aty amin'ny birao isaka sabotsy mandritra an'izay. Zao izy mitohy manomboka amin'ity janvier iray manontolo ity dia efa nametraka affichage vaovao indray zahay milaza fa hoe mandray ato amin'ny birao isan'andro ny vokotany amin'izao fotoana izao. Ho an'ity fokotany ity tsy mbola tonga any amin'ny fidipolo isanjato izy ireo tsy antenena ihany koa ny atratrarana ny isan'ny mpifidy ho zato isanjato dia eo amin'ny 65% eo zany no vita hatreto. Ny zato isanjato aloha ngamba tsy dia manome toky loatra an'izay ahy fa ezahana ny manao le maximum isoratan'ny olona anarana. Tsikatra tamin'ity taona ity fa saika tsy nisokatra intsony ireo mpiroapokotany rehetra farany herinandro. Raha ny lamina napetraka nefa dia tokony hisokatra ny fokotany rehefa sabotsy sy alahady. Zon'olom-pirenena ny mifidy ary andraikitra ho an'ny firenena ny fandehanana mifidy. Tokony andraikitra amin'ny fiainam-pirenena ny olom-pirenena rehetra feno taona ka tokony mandray anjara ny fifidianana. Fanomezan-danja ny famokarana sy fanondranana no hevitra tsara indrindra amin'ny famarina toerany ariary ho ny profesora Ralson Roger. Mila olona mahafeny andraiky no mena anjara fitantanana eto amin'ny firenena raha tena ametraka fampandrosoana marina. Tsy misy efa-tsy mifitrona andony raha olana tokony rosoana isorohana ny korotana mialoha ny fifidianana ho hiatran'ity mpanao politika ity. Avitra Solondrabesy Mathieu Princy. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena ny banky foibe. Tafiditra anatin'izany ny fitazonana ny lanja ny ariary amin'ny fahaiza-mitantana sy fandrindrana ny fanondranana sy ny fanafarana ary koa ireo fitazomana ny vola vahiny amin'ny alalan'ireo banky isan-karazany. Ny banky foibe no iankina ny politika arabola. Androany, tafakatra hatramin'ny 5,7 ariary ny euro iray ary 2,7 ariary ny dolara. Antony maro no mahatonga ny fitotonga ny ariary. Mibahan-toerana amin'izany fametrahan'olona tsy mahafeny andraikitra omena azy. Ny fanomezan-danja ny fanondrana ny fanaraka amin'ny fanafarana no mila petraka mba hisiny ny fifandanjana ka hahamaro-toerana ny vola ariary. Ny ampindrindrana amin'izay ny fahafahatsika mahaleo-kena ara-sakafo aloha ara-panondrana retana aloha mba ahafahantsika manana vola vahiny betsaka mba apiakatra ny sandam-bolatsika ary indrindra mba ahafahantsika tena manana n'ilay hoe fahaiza-mitantana na hoe bonne gouvernance satria io koa hitako tena mahavoa mihitsy io ny nakabeazan'le lasa ministra ny olona sy tena mafely loatra ny atao hoe asa amina mpanjakany administration publique dia lasa ao izy vao mianatra an'le izy ka raha tonga moa izy dia manaiky an'ilay teknisianina tsy maninona fa matetika ry zareo tsy nieviny foana ny apetrany dia efa misy raha tsy mety vao manarina zany rehetra zany mahatonga an'ilay tsy fetezina daholo ka.
ankehitrany ireo sihatra aro voalohany dia ny sihatra fototra sy ny sihatry ny fanodinana no milajaina vao miazakazaka amin'ny sihatry ny fitrahana hoy hatrany fanazavana. No mafisiny ity mpanao politika ity fa iankinany andehibe ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy ny fividianana ho tanteraina amin'ity taona ity. Tsy misy afa-tsy ny firisoana amin'ny fikonan-doha isoroana ny savorovory no vahaolana tsara indrindra. Tsy misy afa-tsy ny fanakalozan-kevitra ny zava-dehibe. Fanakalo-hevitsika iaraha mientona daholo le hevitra rehetra na aniza na aniza dia zay lany be sy ny maro amin'izay ny arahana matateraka. Le tsy vita ny fotsiny hoe tokarena vita hatrany amin'ny lalam-pifidianana, hatrany amin'ny lalam-panorenana, mila zahana daholo anie zany mba tsy isian'ny korotana sanatriana tsy fanaikenana ny valin'ny fifidianana avy eo any ny fototrany ka rehefa any amin'ilay fototrany tsy misy no marefo dia mazava ho azy fa mirodana ho azy zavatra apetraka ao ka ankilan'izay tsy misy afa-tsy ny famoronana asa sy ny fanomezan-danja ireo orinasa eto an-toerana ny vahaolana ifehizana ny sandany ariary hoy ny fanazavana. Tsy tokony potehina amin'ny fangalana etra miopampana fa ampina ahafahana mba ho loharanon'asa. Rehefa misy ny asa mipetraka ny sehatra fototra sy ny famoronana, manaraka ho azy ny sehatra fisitrahana ary irindra ho azy ny fiarahamonina ho lavitry ny sy fandriampahalemana ho ihany fanazavana. Lafinao afa tanteraka kosa indray dia otory no natoko faraka amin'ny 30 anjely fahavalo ary Jehova no mandeha eo alohanao izy no hiaraka aminao tsy andahoanao na afoyanao izy ko aza matahotra na mivadi-po ianao ino nakana ny afatra na mpahirezana ny fitandrimana trano vato faravohitra ny filoha Marika Ravalomanana sy ny vady amanjanany amin'izao tontona izao ny mpitandrina andria mampiantso Gerson Daniel no nitarika ny fitombavaka ho fisaorana n'Andriamanitra noho ny ary nahatratrarana ity taona vaovao ity io arivo tetsy faravohitra. Lafinao sosial kosa indray mampiteny moana ny aratsy ny lalana amin'ireo lalam-pirenena. Ny lalam-pirenena faharoa miazo any Toamasina ny efa simba amam-bolana maro saingy tsy misy fanamboarana manambana ny hijanona tsy asa ireo mpitatitra mitondra fiarabe aina ihany koa anefa ny mety ho fatapahany ampandalana any amin'ny lalam-pirenena faefatra noho izay faratsy ndalana izay. Ravirazafi maina sy mano Randriamalala. Ijanona tsy asa manomboka ny alady ho avy izao ireo mpitatitra mitondra fiara be miazo ny lalam-pirenena faharoa avokatry ny faratsindalana. Mihoatra an'izaka raha ny fanazavana nataon'ny solotenan'izy ireo tao amin'ny tambazotra an-tserasera izany fahasimbana izany miteraka loza-pifamoivoizana fantiantoka sy tsy fandriam-pahalemana ho azy ireo lalana ratsy izay feno lavadavaka ka izay no nandraisana amin'ny fepetra. Efa tafiditra anaty forme grave ny asanay tebotebo lava mba jereo ny lalam-pirenena faharoa fa antoky ny ekonomika ny Madagasikara eto daholo no mivoaka ny famatsinan'ny malagasy fa mbo miangavy zay manao antso avy zay sisy mirary an'izao zavatra zao mihitsy efa zarazara tsy hanaraka hatramin'ny aina matsapa-tena zahay fa tompona ndraikitra eto amin'ny firenena amin'ny resaka famatsina sakafo malagasy mitondra sakafo malagasy hatrany anaty aty volanina betsaka ny olana sedrainay na io fidirinao anatin'ny poro mijaly zahay tena mijaly mictesel rehefa misy sambo ao anatin'ny poro ao ajanona ny asan'ny camion aloha fa mikarakara ny sambo ry zareo ajanona ny camion misy chauffeur vao tonga avy Antananarivo miditra amin'ny roa arivo ao Toamasina na mijery vady amanjanany ara tsy vita fa lany ny filarana miditra anaty poro ao ny fotoana mba miantso zay aza atao ambany zavatra zay chauffeur rehefa mitaraina dia mba enoy matsiaro kamboty zahay rehefa telo zay ny camion injery eto amin'ity toerana ty fa telo dia andro olona maty ve
Sanatrian'izany misy tomobile midepasy anay ao anatin'le lalan-dratsy ka voatsindreo oda anaty taxi brosy zany zavatra misy eto zay ao anaty lalan-dratsy efa matahotra amina balotage le conteneur misy taxi brosy midepasy anay efa mitebiteby manindro olona misy amin'ny telopolo anaty sprinter reny ohatra aizany zavatra aminazo anay mikatra vokatry ny fiavian'ny orana ahino ho tapaka ihany koa lalana be vilany eo amin'ny commune Ambalanjanakomby amin'ny lalam-pirenena fahaefatra mialala ny lavaka ary fendrano ka manano sarotra ny mandeha amin'izany. Noho ny afara tsy ny toetrandro dia isy fiantraikany amin'ny fanarahanao ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ny fatapahan-jiro ety amin'ny faritra Anosipatrana ety koerana tsy ny sady tombokalasy tombovavy ny amin'ny mety fanohitohinana mety ho ateraka izany. Fa eo amin'ny vaovaony sosialy izay hatrany ny katonany ankamaroan'ireo toeram-pamononomby sikso eto Antananarivo vitsy ny omby sikso miakatra eto Andrenivohitra ka mitraika hatrany amin'ny vidiny ho ireo mpivarotra voatery manena ny omby sikso alaina araka izany izy ireo mba tsy hidirana faty antokony anao ny fanadihadiana avitra sondrabe ao ministary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Miakatra hatramin'ny 2,000 ariary mahery ny vidiny eny an-tsena. 4,000 ariary ny novoken'omby, 5,000 ariary ny totokena, hatramin'ny 4,000 ariary ny henomby matavy. Miakatra toy izany koa ny henan-kisoa ary isaky tsy nahitana firy teny an-tsena. Ny henan-kisoa dia tsy misy zay efa 3 andro zany zay tsy mivarotra 4 andro satria ny grossiste zany tsy fantatra raha ny tsena izy na tsy ny tsena fa dia tsisy fotsiny eo aminy dia raha misy ary tonga dia 4,000 ariary kilao angalana azy nenay zany ilany isan'andro dia kisoa ray zay lany fa noho ny sonitra izy zany dia mitandrina koa ny tena satria tsy tafavoaka tsy afaka nenjana be an'ilay client koa satria ilay olona raha malala zao fa sahirana dia aleo maka kelikely zay olany any 60 kg 70 kg 80 kg ny enomby raha be indrindra dia ny henan-kisoa eo amin'ny 30 kg eo. Mangina ny toeram-pamononomby etsy Ampasika sy Anosizato. Midy ny ankamaroan'izy ireo noho ny tsy fisian'ny omby sy ny kisoa miakatra. Avy any Avaratra, Atsinanana ary andrefana ny ankamaroan'ny omby afaran'ireo laboratoara na toby famononomby sy kisoa eto Andrenivohitra. Avy any Fianarantsoa, Ambatolampy Antsirabe ary Meritsi Atosika kosa ny kisoa. Rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao ireo mpamono kisoa sy ny omby tetsy Anosizato, vitsy no miakatra aty Andrenivohitra. Miena isan'ireo vonoina ary miakatra ihany koa ny vidiny avy any am-potony ka voatery mampiakatra ireo mpanjara mba tsy hidirana faty antoka. Tsika vita fety ny olona zao vanim-potoana ny fambolena mambolina ambanivohitra somary tsy dia misy kely ny omby amin'izao. Zay zao taloha mety mahita hoe atao aminay fotsy zao mety mahita hoe 3 camion isan-kerinandro dia zao lasa 1 camion sisa fa lafo dia miditra perte tazona juste hoe tazona kilia fotsiny zany fa vita zao rotapitrisa tsy latsaka aloha 10 millions FMC tsy latsaka vidiny miray dia raha ngezan'io izay moa izy dia amboniny izay oety eo amin'ny valoetsy fitoetsy ray 7 millions 5 miakatra isan'andro ny vidiny raha manjapatapitsy ty izany vety zao mety hiakatra 570 sy ariary noho ny le tsy fisiny ety ny kisoa miditsy eto Anosizato zao tokony isy 700 na 700 nefa amin'izao tsy isy 100 ary isan'andro. Ahina tsy hijana ny fiakarany vidiny eny ny an-tsena mandritra n'ity volana janoary ity ho hiatran'ireo mpamonomby sy kisoa etsy Anosizato. Ny eny efa zara raha mihinana ny vahoaka malagasy ny vary koa miakatra tsikelikely. Verihevitra tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ny fitangany vidim-piainana kanefa ny maitso ahitra ity vao manomboka. Vaovao avy any Ambatondrazaka eritaon'izany tsy nandrainy tamin'ny karama ny sefokotany any toerana mahatsara tao ankilabao tanteraka izy ireo ary tsy misy mpiay kanefa ny fiainana miasarotra ny asa mpandreketina azy ireo tsy maintsy vitaina ny Randrianarivony MBS Ambatondrazaka. Mahatsiaro tena ho atao ankilabao ny sefokotany aty amin'ny distrikt Ambatondrazaka ka manaikitra ny mpitondra fanjakana 12 volana izy ireo no tsy sitraka ny tampo-karamany ka manao antso amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga tolasaka vava ny to artabebaka hoy ny sefokotany tsy mindrova ny zavamisy ny eo tsy voalo
la misy indray ny fampanentanana vaovao aotalasakvavanyfamiartabebaka lelisy io tsy azo ny leritaona mbola any io nefanefa misy apitomona avy tely eny mbola tsinotsinony tsy taitra mikarakara karatasi fa tsy fa hatolotry fa tsy marekodabaisy zay vao milaza efa mikarakara zahay fa tsy teny fotsy za zao dia am'izao fotoana zao zany a da mandehanao amin'ny faritra mandehanao amin'ny préfecture de hoe efa ao amin'ny trésor a ny tamikaramanareo a 6 volana anatin'izay a tsy azo rehefa hoe 6 volana zany mivoninao dia ohatratran'izay koa ny ao ato amin'ny CNI a raha mandeha amin'ny présidentielle zay manontany aiza ho aiza ny panorama na ny indemnité a na ny session a dia milaza zay fa efa ao amin'ny trésor nefa hatramo zay tsy mivoaka dia izay zany angamba ny zavatra tianymba resana hoe aza mavanina re tompo izay te fotony a zay nisy mba miasa mafy any a fa ny any nge manantireraka raha ohatra ka am'izay malaza anazy dia ny CNI zany manatra mandika ny anjaratsareo fa zay mandeha miteatitrano ny fotony a changement ny olonareo a fa nanjarany amin'ny CNI eo a dia ny mandika ny zavatra azy ka zay ny antony anaovanay antsoavy anaovana antsoavy re tompoko e sanatry ny resaka le tena zao klafiny afy sa klafiny ria fa klafiny eo amin'ny vahoaka dia amin'ny alalany hoe mitena ny servila vahoaka zany a io anaovanay antsoavy hoe aza maivanina re tompoka aza tsintsy ny avina zahay sefokotany sy ny lefitra fa manao miasanay ara-dalàna zay a hitatily tany sy ny firenena ity eo aza nefa izay tsy fandraisan'izy ireo ny tampokaramany izay dia mezaka mandrainy ndraiky ny manandrify azy any ireo sivokotany mba tsy anambarana indray fa sakana amin'ny fampandrosoana fa manomboka ny vangovo indray ny faka ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao manamantso ny mponina ny antoerana noho izany mba andra fepetra ny tompona andraikitra ny mpanao gazety ny NBS ny Riandrianarivony Ambatondrazaka no nanao ny fanadiadiana veriny indray ny loto ataony heviny tanàna na Ambatondrazaka vonsy tavanandro iandry izay no azo ilazana ny zavatra ataony eo aneviny fiadiadiana ny tanàna akatoko ny fety any no nisy mifanadiovana kely rehefa vita amin'ny fety dia miaina ao anatin'ny loto ny tanàna na Ambatondrazaka anisan'ny fokotany iray ahitana izay fako mivangongo izay ny ao amin'ny fokotany na Tsimindrovo manahirana ho ny mponina ny filazany ity resaka fahadiovana ity fa raha ny fahadiovana aloha dia tena manahirana ny filazana azy ny antony atako hoe mampanahirana ny fako amin'ny lalana indrindrandrindra hoe akaiky ny ekôla le fako a eny amin'ny lalana andehananay olona mihitsy no paritaka le fako ny antso atao zany dia zao hoe tokony samy andray andraikitra na isika vahoaka na ny tompona andraikitra eo amin'ny fitantanana ny tanàna satria fahavaratra ny andro a atahorana ny rongatany aretina maro samihafa mipesta sy ny sisa zany amin'ny alalan'ny loto inona sy antenaina fa isy andre tokoa iny antso nataony indrem-pianakaviana iny fa tsy sanatria iandry fety manaraka indray vao isy mifikarakarana na ny fanadiovana ny tanàna na Ambatondrazaka iraha malaralary tio fefa atombotra ary efa ao anatin'ny vampitaona ny vavaritra sika izao ka sanatria hipotra ny karazana aretina vao hikropaka indray ny eo aneviny fiadidiana nyity tanàna ny renivohitra ny faritra loatra mangoro ity Vaovao ny tontolo iainana ala 10 hektara isan-taona no ravany afy eto Madagasikara raha nambara ny fikambanana tsy miankina graine de vie tehitra mafy ireo teratany vahiny ao anatin'ity fikambanana tsy miankina ity izay misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara tsy misy hoy izy ireo ny ezaka ataony mpitondra amin'ny fiarovana ny ala ary tena mampahonena ny zava-misy amin'izao fotoana izao Asinandriamalala Sitoky Ramarila tezitra mafy ireo teratany vahiny ao anatin'ny fikambanana tsy miankina graine de vie raha mahita ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana manoloana ny loza efa miatra eto Madagasikara eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana ala manodidina ny 10 hektara isan-taona no ravaravany afo eto amintsika raha ny fanadiadiana nataon'izy ireo. Mais nous constatons, je l'expliquais tout à l'heure, tous les pans de la mauvaise gouvernance, la non-application des lois, le greenwashing étatique, c'est des effets d'annonce, j'appelle ça. Hein, on va mettre dans la presse des effets qu'on va faire ceci, ça et ça n'est jamais fait derrière. Et vous vous laissez leurrer. Et la presse est un peu complice de montrer ça en première page, sans en dire par après, mais ça n'est pas réalisé. Moi, je peux vous dire demain, alors, je vais planter 1 milliard d'arbres à Madagascar. Ah ben alors, ça va faire la une dans les journaux.
Mais ça ne suffit pas, les amis. C'est pas ça de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est d'avoir des vrais projets ambitieux, ok, et de les mener à bien avec les forces de l'État. Et je sais que vous n'avez pas tous les moyens disponibles que vous pourriez avoir pour mener ces actions. Manjaka ny kolikoly tsy misy ny fampiaran-dalàna ataon'ny mpitondra ka tsy magaga raha ho maro ireo sambola mini mandoro ala eto amintsika. Tsy vaolana ihany koa ny farafarana biby avy any ivelany ho hiatra ny ONG Graine de Vie. Ny fanatsarana ireo biby sy azo mampiavaka ny Madagasikara no tokony imasoan'ny mpitondra ho hiatra ny fanazavana. J'ai vu un maire pleurer avant-hier. Sa vie est menacée par les gens qui déforestent dans les forêts. Et l'État ne fait rien. Il n'est pas protégé. Et quand il arrête quelqu'un dans les forêts qui coupe les arbres, dans les parcs nationaux, il les conduit avec la gendarmerie au tribunal, ces gens ressortent plus rapidement que lui. Il y a un problème, madame. Il faut régler. Et les lois sont là, il suffit d'appliquer les lois. Il suffit qu'il y ait une vraie volonté de faire appliquer les lois. L'anarchie environnementale, ça doit suffire. C'est pas pour moi, c'est pour l'avenir de vos enfants. Quel pays vous allez laisser à vos enfants? C'était le pays le plus beau d'Afrique, les amis. Dieu a été super généreux avec vous. C'était un joyau. Madagascar, île verte, Madagascar, île rouge. Non, une pipelette. Et c'est pas en faisant revenir des éléphants du Kenya que vous allez sauver l'environnement de Madagascar. Vous avez des lémuriens que des milliers de gens viennent voir du monde entier, des caméléons que les gens viennent voir du monde entier. Vous avez des paysages magnifiques, mais tout ça part en fumée. La beauté, ça ne se remplace pas, madame. Et vous avez la beauté ici à Madagascar. Mais elle disparaît petit à petit. Il faut vous défendre. Efa maro ireo mizaka takatra amin'ny fiovaovan'ny toetr'ny andro eto amintsika. Efa loza miatra sy efa azo trapahitanana ny loza ateraky ny fiovaovan'ny toetr'ny andro saingy ataon'ny mpitondra fakana vola any ivela fotsiny ihany zany. Ohatra amin'izany, ilay fivoriana COP27 tany Egypte lasa teo dia tsy hita akory izay fiantraikany sy asa nataon'ny mpitondra taoriany ireny fivoriana tany Egypte ireny. Fa tsy antoka hatrany amin'ny fitopolo isan-jato no azon'ireo mpanoratra boky noho ny firongatry ny famontana boky osika. Raha CD no ahitana piraty teo aloha dia ny boky indray amin'izao fotoana izao no lasibatra ity asa ratsy ity. Maro ireo voka-dratsy ateraka izany. Araka izao fanadihadiany Asinandray Malala sy Toky Ramarolay izao. Mirongatra izay tsy izy ny fanontana boky piraty eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manaraka ny firoborobon'ny teknôlôjia izany fanaovana osika izany satria lasa vadika ireo mpanao asa ratsy ho nomerika ireo boky ary amidiny anatin'ny tambajotra tserasera. Ho an'ireto mpanota boky sady mpanoratra ireto izao dia tafiakatra hatrany amin'ny fitopolo isan-jato ny fatiantoka. Mafy be ny manoratra ary tena saripady ny manoratra. Ankoatran'izay moa dia lafo be ny akora fototra hamitana boky. Lafo be ny machine ampiasaina amin'ny offset amin'ny fanotana boky, ny taratasy lafo be ny mampiditra azy eto amin'ny firenentsika, rahantsika mahalala zany izay ny mahatonga ny boky misy vidiny kokoa ny original, kanefa ny original ny tokony hovidiana fa tsy mety ary tsy azona ekena ny boky osika na amin'ny Facebook zany na amin'ny photocopie. Photocopie moa dia sy fantatritsika loatra fa le hoe amin'ny Facebook dia ataon'ny olona PDF dia amidiny amin'ny messenger ny Facebook le izy dia izay mahazo dia mpivarotra avy eo dia hémorragique be le izy satria miteraka fatiantoka hatramin'ny fitopolo isan-jato ho an'ny trano famokarana boky maison d'édition tahaka ny édition le lauréat raha tsy maholy. Ny tena marina dia ny asa fanoratana sy ny famoahana boky fampianarana izay antoko ny famolavolana ny taranaka ao aoriana no tantidinin-dozy raha vao tsy mitandrina amin'ity resaka fanaovana piraty ity. Ho an'ireo asa miantsehatra amin'ny fampiasana boky toy ny tontolon'ny fampianarana dia maro tokoa ny mahasamihafa ny boky tena izy sy ny boky osika. Misy mihitsy aza ny vetikevitra miova ao anatin'ireny boky osika ireny. Ny boky araka ny hitantsika malaza zao amin'izao zany no fanaovana piraty hatramin'ny boky tsy vitan'ny CD sy ny tariny intsony manao piraty fa hatramin'ny boky izay ampiasaina ary efa piraty. Ho anay manokana rehefa mampividy boky ho an'ny ray aman-dreny na mividy boky ho ampiasaina ty ampianarana ho anay zany dia tsotra ihany hoe any amin'ny toerana izay natokana fividianana ny ireny ihany no mividy izay sira kokoa zany fa tsy osika zany
sady le tena izy zany no hita zany am'ireny fa tsy arak'le zavatra misy ankehitriny. Boky osoka de betsaka zany ny zavatra hita anazy. Ray aloha zany a raha ny kalitaony zay misy foana mahasamby hafa anazy hita zany ao. Eo koa ny matetika misy numéro de page a somary mifandipatra ray koa zay de misy a zay entina zany anafenana an'le osoka indraindray koa zany satria efa matahotra ihany nge ny mpanao osoka de indraindray a asiany zavatra miova ao anatin'le izy a de reny zany efa hita daholo zany am'ireny boky osoka reny. Lasa mitady vola amin'ny fomba moramora ankehitriny ny malagasy, vokatry ny fantrana avokoa izany rehetra izany. Ny tsikaritra dia nitombo izay tsy izy ny asa tsy manara-dalàna nanomboka tamin'ny 2024 mandraik'androany teto Madagasikara. Tsy misy ny politika ny fampananana asa ary samy mandeha samy tady ny zava-misy ankehitriny. Vaovao ny mety ho toetry ny andro saika hiverina ny oram-baratra amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy atao anatin'ny 5 andro raha omaina kosa ny faritra atsimo manomboka ny alarobia. Entanina ny mpona voakasika ny fampitandremana amin'ny mety ho fabetsahany rotsan-korana ary anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Mety hiteraka fanelingelana ny fiainana andavanandro ny mponina izany noho ny fisiany rano miandrona sy rano-trambo, fiotsan-tany sy ny sisa. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra Ivatovavy, Fitovonangy, Atsimo Atsinanana, Matsiatra Ambony ary Amorony Mani. Filazana fampitandremana miloko maitso kosa ho an'ny Vakinankaratra, Analamanga ary Alaotra Mangoro, Rampito sy ny Alakamisy ho avy izao. Tombalana ho betsaka ny rotsan-korana miaraka amin'ny oram-baratra indrindra ho an'ireo faritra naraha fampitandremana. Isy oram-baratra miforina any ho any 920 kilometatra Atsinanana, Avaratra Atsinanana Antala, mety hisy noho izany ny fiforonana andro ratsy amin'ny ranomasimbe Indianina mandritra ny 2 andro avy makany amin'ny farany herinandro ka arahy masokaiky ny fivoarana izany. Tsy hisy fiovana firy kosa ny maripana mandritra ny herinandro manodidina ny 5 sy 20 degré Celsius ny maripana ny maraina ary eo anelanelany 4 sy 13 degré Celsius kosa ny tolakandro. Farana amin'ny maresaka avy any ivelany namaly ny fepetra noraisiny Korea Atsimo manoloana ny fianaky ny Covid-19 any Chine ny fanjakana sinoa nofoanana tanteraka ny visa ho an'ireo manezy no any Chine mandritra ny fotoana fohy. Ravirazafy Maina sy Mano, Randria Malala. Tamin'ny tambazotra tserasera WeChat ny maso fivosinoan'ny Seoul no nampahafantatra ny rehetra ny fanafonana ny visa ho an'ireo olona maniry no any Chine miangy any Korea Atsimo mandritra ny fotoana fohy. Ny volana Desambra teo no efa niatra ny fanarany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra atao Korea Atsimo, indrindra ireo olona avy any Chine izay tsy maintsy mitondra valim-pitilina. Ary tsiantifika ny fepetra noraisina ho ny minisitry ny raharaham-bahiny koreana tatsimo omaly. Namala nefa ny minisitra sinoa fa tsy tokony hisisika andray fepetra mahalona ny Chine ireo firenen-kafa ary any antotanisa farany. Teratany sinoa manodinana 424 no nanana visa mandritra amin'ny fotoana fohy no tonga tany Korea Atsimo no 2 Janoary. Ny 17.5% amin'ireo voatily voan'ny Covid-19 avokoa. Olona iray no voatily fa nitondra ny variant SARS-CoV-2 izay tsy nanaiky natoka-mona ka nitsoaka. Tapitrany fampalalam-baovao tongo-kilasy sy tongo-vavy mankasitraka firenena naraka ny vaovao hatramin'ny farany hoarainao ary izao fampalalam-baovao izao ny famerenany fandarana ahona marina ny Global News ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe journée de formation kosa natolotry ny MBS aminao amin'ny ty alina ity ny tenako mametraka ny mandra-pitafindray tongo-kilasy sy tongo-vavy.